Ampifaliana ray tobo klasy tobo avy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahita lavitra on RTV ao amin'ity alatsinainy fiandohan'ny herinandro ity no manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny vaovao atsika hatramin'ny farany amin'izao alina izao indreto ary ny lohateny vaovao atsika. Anomboka ny ray aogositra ka hatramin'ny 1 aogositra ny fametrahana ny antota taratasy filatsako fidina filoham-pirenena miisa 520 izany antota taratasy izany. Tapa-kevitra ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny anefa fa hiverina hampianatra izy ireo. Nisy ny fanapoahana bomba mandatsa-dranomaso nanaparitahana ireo mpianatra mitokona tetsy amin'ny ENS. Totsaina eto Madagasikara ny fiaonam-ben'ny vehivavy afrikanina. Feno 80 taona ny antoko monima nisy ny hetsika izay nentin'izy ireo nanamariana an'izany. Ireo andindin'ny vaoantsika avy hatrany ary eo amin'ny lafin'ny fanabeazana nisongatana tamin'ity androany ity dia nipoaka ny bomba madatsa-dranomaso tetsy Ampefilo io maraina io vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpianatra eo anivon'ny ENS na ny École Normale Supérieure. Mpianatra iray moa no fantatra fanaratsa-mafy atao anatin'izay fipohan'ny bomba mandatsa-dranomaso izay raha ny fanazavana izay noentin'ny filohan'ny mpianatra tamin'ity androany ity. Anjamina nomenjanahary afitra lalaina no nanon ny fanatenena. Nisy ny mpianatra naratra na dia mbola tsy fantatra mazava aza ny antotanisy nandritra ny fifandonana teo amin'ireo mpianatry ny ENS Ampefilo sy ny mpitandro ny filaminana androany maraina. Arak'izany dia manameloka ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana ireto mpianatra ireto. Ny fitakinan'ny tombontsoa ny mpianatra mivoaka eo anivon'ity sekoly ambony ity no antony fihetsiketsehana. Anisan'izany ny fampiakarana ny kategoria 5 ho kategoria 6 ho andro izay manana ny mari-pahaizana licence na ny bac plus 3. Hetsika natao androany dia toy ny fitakina izay efa natao andritry ny taona maro. Izany hoe efa ela dia ela zany ny fotoana nitakin'ny mpianatry ny ENS izay ampin'ireo sortant rehetrarehetra diplômé mbola tsy recruté amin'ny famerenana ny recrutement systématique eto anivon'ny ENS satria dia tsapa zany amin'izao fa tena voososy ny lafin'ny fampianarana ary tsy tafapetraka amin'ny toerana tokony misy azy ny mpampianatra. Nefa sika tokony atsapa hoe izany fampianarana izany no anisan'ny apinga voalohany ampiasaina raha te hampandroso ny firenena sika ka tsy aritry ny mpianatra intsony zany ny fanaovana kilabao an'izany sortant ny ENS izany ary ny ENS tiana resahana io tsy atao Antananarivo rery satria izahay dia mifandray tsy mitsahatra amin'ny ENS fianarantsoa tituliara ihany koa amin'izao fotoana izao ka noho izany dia ny ENS eran'ny Madagasikara mihitsy no manao izao fitakina izao ka ny androany dia efa toy ny fitakina izay natao fihetsiketsehana moa mazava loatra araka ny hitantsika nanomboka tamin'ny alakamisy dia nitoy zoma dia mitoy androany latsinaina ary tsy hijanona raha tsy mivaly araka ny fahafahapon'ny mpianatra zany fitakina atao zany. Ho an'ny androany manokana dia nisy ny fifandomana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Nambaran'ireto mpianatra ireto ihany moa fa efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny tompona andraikitra saingy tsy nahafa-po azy ireo izany. Noho izany dia mitoy ny fitokonana ary tsy misy mianatra ireo mpianatra eo anivon'ny ENS na ny École Normale Supérieure. Izay ny tetsy Ampefilo fa eo amin'izay seritry ny fanabeazana izay kosa dia tapa-kevitra ny andray ny asa fampianarana ireo mpampianatra izay mivondrona ao anatin'ny anefa izay tarihan'ny filohany Elidio Randrianjafy. Manitana ireo mpampianatra ihany koa izy ireo mba anaraka ny diany ho fitsonjovana n'ireo mpianatra izay manala ny fanadina mpanjakana ary miantso ny sendika rehetra mba tsy hanaiky atao fitaovana politika ny hetsika fitakina sendikaly izay ataon'ny mpampianatra eto Madagasikara. Anjamina nomenjanahary afitra lalaina hatrany. Mila mampandefitra ny ampony ny mpampianatra mba ho fitsonjovana ireo mpianatra nala ny fanadina mpanjakana ka hanao ny fomba rehetra afana manatanteraka izany fanadinana izany ho amin'ity taona ity amin'ny fepitaona izay efa voatondro. Araka izany dia nanapa-kevitra izy ireo ny hiverina hanohy ny asa fampianarana. Tsy midika fa fanajanonana ny fitakina izay efa natomboka nefa izany ho ny filohan'ny anefa saingy azo atao kosa amin'ny fomba hafa ary efa nisy ihany koa ny famalian'ny fanjakana ny fitakina na dia tsy nahafa-po tanteraka aza izany. Ny classe d'examen zany efa nianatra foana hatramin'izay ary na eo aza misy mbola tsy mianatra satria tsara ampahafantarana antsika io asa fampianarana io
ary zahay onivony anefa maromarina kokoa tena fa miezika mijery ny toromarika rehetra mba afanatra misy rattrapazy zany ho ataon'ny mpampianatra. Na dia efa mambolana maro ary ireto mpianatra ireto no tsy nianatra dia nanamafy ny teo anivony anefa fa azo atao tsara ny manenjika ny fanadina-mpanjakana amin'ny alalan'ny fampitomboana ny ora ianaran'ireo mpianatra ireo. Iarahantsika mahita misy kosa hitantsika tamin'nenao manjery reny misy mpampianatra syndika mitovy amin'ny tena dia manao fanambarana niaraka tamin'ireo izay tsy anaiky fifidianana. Tsy zay ny arahana teny amin'ny kianja ary tsy zay foana ny fanarahanay hatramin'izay ka zay mahatonga zahay mila mailo miantso ny namana sasany hoe satria tolona syndikaly ny ataontsika fa tsy tolona ny mpanao politika na sanatria hampitsara tsy asiny zany fifidianana zany tsy avy aminay mpampianatra ny hanao azy zany satria ny fanatsarana ny asy ny fampianarana no takinay. Ankoatr'izay dia nanamafy ny fifangaroana eo amin'ny tolona politika sy sindikaly ny anefa ka manamelika izany ho an'ireo mpampianatra izay mandray anjara amin'izany tolona politika izany. Izay ny an'ny anefa ho an'ny sepa-manosy kosa indray dia miandry ny fionana eo amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta Christian Tsay amin'ireo mpampianatra mivondrona eo anivon'ny sepa-manosy amin'ity herinandro ity izy ireo fionana izay andraindraina ahitana ny vahaolana mahakasika an'izao krizy ho an'ny mpampianatra eto Madagasikara izao mba hijerevana vahaolana ihany koa mahakasika ny fitakiana izay ataon'ireto mpampianatra mivondrona ao anatin'izay sepa-manosy izay izy ireo moa izay mitokona etsy amin'ny tokotanin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena aka mandra-piandry an'izay fionana ho amin'ity herinandro ity izay dia nanambara ny sepa-manosy fa mbola mitoy hatrany ny etsika fitakiana izay ataon'izy ireo eo amin'ny tokotany be amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena eo ampiandrasana ny vahaolana avy amin'ny premier ministre Anjaminana Menjanahary afitra lalana. Miandry ilay fionana nampanantenan'ny premier ministre nandritra ny fandalovan'ny tany ambositra tamin'ny herinandro lasa teo ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny sepa-manosy rano nambaran'izy ireo fionana izay tokony ho tanterahana amin'ity herinandro ity. Arak'izany dia manantena ireo mpikambana ao anatin'ny sindika fa hitondra vahaolana maharitra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana izany. Ary dia raha-panantena izy fa amin'ity herinandro ity handray indray hiverina andatabatra boribory fampidinika mahakasika ny olana miandry an'izay zany zay raha ohatra moa mbola tsy vonao amin'izany tokony handraiky mpanjakana dia zay zany manohy ny fitakiana na dia efa amin'ny zoma zao azy no vakasy amin'ny zoma zao no vakasy dia azontsika nieritreritra zany hoe inona zavatra mety hitranga ao amin'ny fiainan'ny fanabeazana ao anatin'izay fotoana izay. Etsy andanin'izay dia mitohy hatrany ny fitokonana izay tanterahan'izy ireo etsy amin'ny tokotany ny fanabeazam-pirenena raha ny fanambarana hatrany. Izay ny fitokonana izay nataony ireto sepa-manosy tetsy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa niazo an'ny fahitalavitra nasionaly sy ny radio-pirenena ihany koa ireto mpampianatra mivondrona eo anivon'ny sepa-manosy ireto androany nangataka ny fanazavana mahakasika ny tsy nandefasany fahitalavi-pirenena sy ny radio-pirenena ny fandaharana savaravina izay nataony ireto mpampianatra ireto ny taky ihany koa ny tokony amerena andefasana indray an'izay fandaharana ny rana tamin'ireto mpampianatra mivondrona ao anatin'ny sepa-manosy ireto nambaran'izy ireo fa tsy maintsy misy ny famerenana an'iny fandaran'iny na ihany koa mivantana eo amin'ny fahitalavitra nasionaly izay avo hijanona ny etsika izay ataon'izy ireo manoloana ny TVM sy ny RNM andeha ro arahantsika ny fanazavana izay hoentin'ny mpitarika ny sepa-manosy manazava zany mahakasika an'izay tetsy amin'ny TVM zay teo amin'ny sariny mamy razafitsy oarana. Gaga ozy aho fa dia tsy nandeha koa le izy zay moa zany tsy niady hevitra lavako na izy aza zany tsy mahalala ny antony inona koa ny adina hevitra eo fa mandany andro fa ry zareo no nanasosoka hevitra hoe nisosoka hevitra anay dia ho averina dia tahaka ny efa nataonareo ihany teneniny zavatra tianareo tenenina ary androany tolakandro dia hifanatrika amin'ny DG nareo. Eno aloha iresaka hifanatrika amin'ny DG ny communication amin'ny RTM o RTM ifampiresaka nareo ary hifanazava nareo fa zaho izy ny tompona andraikitra tahaka ny efa nataonareo satria lazany zareo fa problème teknika le izy tsy dia diratsika lalina le izy fa tolakandro
amin'ny mampanabe atsika koa manana objectif dia io za hoe tsy maninona miverina eo zay tolakandro ny fangatahana fotsiny dia tsotra raha andeha le débat zahay dia tsy mila olona manao débat marary oatra anay io satria lasa débat ny samy marary. Izany makasika ny fanabeazana la fomba vaoafa dia ho fankalazana ny andro firaisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana dia nanatanteraka fionana ho an'ny vehivavy isika eto Madagasikara ka ny ministeran'ny mponina no ny karakara izany fionana izay aharitra mandritra ny 2 andro ka no tanterana tetsy bypass moa ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy isy avokoa ny solitenan'ireo vehivavy manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara anatrika nyity fionana ho fanomanana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana ity. Tantely rabe ny lalana tiavina rakotondrina no nanao ny fanadidina. Mbola maro ireo sakana mianjady amin'ny vehivavy ka mila ampiny izy ireo afantatra ny zo fototra ananany ahafahany mampandroso ny fianakaviany sy ny fiarahamonina ny firenena. Anisy noho izany fa mila belara-kevitra isan-karazany ny famondronana ny hevitra ireo vehivavy ny olana mianjady azy ireo eny anivon'ny fiarahamonina izay tsy ahafahany mandray andraikitra. Ankoatr'izay dia anisany koa ny fampiratiana ireo vokatra avy eny anivon'ny faritra toy ireny asan-tanana isan-karazany ireny izay vitan'ny vehivavy. Ny vehivavy mihitsiny no manao ny famokarana avy any fotony ka hatramin'ny manodina an'ireny zavatra avy any fotony ireny ka ireo hitantsika rehetrarehetra ireo dia asa tanany vehivavy ranoray tsisy asan'ny lehilahy reo naresa fa ohatrany fambolena hitantsika eto dia nandresany vehivavy anjara tanteraka ny asa tanana ny sokotra ny harona ny tenina na ny confiture aza dia vokatry na asa tanana vehivavy ary mahafinaritra dia efa misy vehivavy fikamana vehivavy efa manana mini artisanat mihitsiny amin'ny famokarana ary ny tanjona tratrariny ministera zany amin'izao fotoana izao dia hitady débouché ho an'ireo asa tanana vehivavy ireo izay ny antony nanasana reny vahiny avy any ampita be dia be reny izay zany dia efa manolo tanana antsika iary asa amintsika amin'ny fitadiavana izay débouché rehetrarehetra izay. Ho atambatra avokoa noho izany ny hevitra ireo vehivavy rehetra izay mandray anjara amin'ity fiaonam-be ity ka ho atolotra ny manam-pahefana rampitso. Eo amin'ny lafin'ny fitaterana kosa dia ho fanehoana ny tsy fankasitrahana ny tsindry azolena izay ataon'ireo mpamily taxi miantsona manoloana ny trano fandraisam-bahiny Sakamanga etsy Ampasamadinika dia nanatanteraka fihetsiketsehana ireo fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra na ny FTAR tamin'ity androany ity ho fanehoana izay firaisankina izay anjamina no menjanahary afitra laraina no nanao fanadina. Tsy azo ekena ny fanaovana tsinontsinona sy fanambanina ireo mpitondra taxi ho Ramatoa Clémence Sarahary Nirina, filohan'ny FTAR na ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra. Manoloana ny ompa sy teny tsy amina nataony teratany vahiny iray, tompon'ny trano fandraisam-bahiny Sakamanga etsy Ampasamadinika, ary nanambarany tamin'ny peta-drindrina fa tsy matotra amin'ny asany no tsy mandoa etra ireo taxi izay mijanona manoloana ity trano fandraisam-bahiny ity. Etsy andanin'izay, araky ny fanazavana nentin'ny filohan'ny FTAR hatrany dia mikasa ny aka izany fiantsonany taxi izany ity teratany vahiny ity koa manao ny fomba rehetra mba hankalemonina ireo taxi saingina eo aza izany atsodzay izany dia tsy memitra izy ireo. Ny zavatra misy angambany satria mety tsy naharaka ny rehetrarehetra dia tsara ihany manazava amintsika hoe zavatra misy zany dia zao hoe ataon'le teratany vahiny io zany izay ampiarana antsodzay amin'ireo taxi namanay miantsona etsy anoloany ilay patisserie izay vao natsangany izay tsy misy parking zany patisserie zany ka tiany ho alaina ny parking ny taxi izay efa misy eo atoerana dia mba ahafahany maka an'izay stationnement taxi izay zany dia ataony ny fanaratsiana an'ireo taxi ireo amin'ny alalan'ny filazana fa hoe sérieux ireo taxi ireo, amin'ny filazana fa hoe voyou ireo taxi ireo. Zany zavatra zany dia melohanay fikambanan'ny taxi Antananarivo zany satria matoa miasa raha tsy hoe sanatria anga hoe misy ny proof tena mivaingana misy lalàna eto raha ohatra ka misy zavatra mety hoe tsy manara-dalàna nataon'ireo taxi ireo misy ny lalàna afaka anenjehana azy raha sanatria ho iaho. Efa nisy moa ny fifampiresahana teo amin'ny rodota saingy tsy nahavaolana izany
satria dia mangataka fifonana amin'ireo anivon'ny FTAR sy ny amin'ny tokony analana ilay peta-drindrina manambara fa be olana sy tsy matotra ireo taksi izay miantsona manoloana izany trano fandraisam-bahiny izany. eo ambany fiahian'ny filohan'ny repoblika era-jonar mampianina ny association Valbabena dia manolotra ho antsika Somaro Basketball 2e édition Nousbeilville. Taurienni Somaro première édition Nousbe 2017. Festival Ali des Baobab Mourndaba 2017. Tournoi des Pangalan Manakar 2018. Simon Tagayam Chimi Mahadzanga 2018. Antika Nousbe Ndezao. Somaro Basketball 2e édition Lalau Iresa Pirenena Yomni Taranza Basketball Aitana ni fandraisana anjaran'ireo équipe avy any ivelany BCM Mayotte Athènes Grèce Saint-Denis La Réunion sy ireo équipe sangany avy eto Madagascar Ascut Antsinanana MB-Toal Kosfa Analamanga équipe voafantina Nousbe ASCB Boueni Cosmos Diana JNBC Vakna Karatra Vétérancy Veivar. La grande finale manomboka ny 18 Jolay ka hatramin'ny 4 Aogositra ao amin'ny gymnase Nousbe. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotry ny association Valbabena ho an'ny hôpital be Nousbe. Azadino Somaro Basketball 2e édition ny 18 Jolay ka hatramin'ny 4 Aogositra ao Nousbeilville. Valbabena ny atsembohako no ahafahako manampy ny hafa. Sponsor Palm Beach, Royal Beach, Yukodis, GMM, Matata, Miwikrat, Omnis, Star, Peter Motors, Groupe Wawa, Techno, Média officiel RLM Communication. Toizantsika ny fampilanam-bavao amin'ity alina ity eo amin'ny lafin'ny politika dia anomboka ny alarobia ho avy izao izany hoe ny voalohan'ny volana Aogositra hatramin'ny 20 ny volana Aogositra ny feptaona ahafahana mametraka ny antota taratasy filatsako fidiana ho filoham-pirenena etsanivon'ny birao fiasan'ny fisarana avy momba ny lalam-panorenana na ny ACC. Maro moa ireo antota taratasy izay takina amin'ireo kandida hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Ireto avy ary izay antota taratasy. Maro ireo antota taratasy ilaina amin'ny firotsahako fidiana ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 ny volana Novambra ho avy izao. Isan'izany ny taratasy manambara fa madio eo anivon'ny fiarahamonina ny kandida iray. Manambara ihany koa fa efa nanefa ny didy eo anivon'ny fandoavana hetra sy ny aba ilay antsoina hoe 211 bis. Ilaina amin'izany ihany koa ny taratasy milaza ny fananan'ny kandida iray toy ny trano sy ny tombam-bidiny entana ao aminy ary ny asa ampidirany vola. Takina amin'izy ireo ihany koa ny dika mitovy amin'ny fanatanteran'izy ireo ny fanambaram-pananana nataony mba ahafahan'ny tompon'andraikitra mitily raha toa ka nisy ny famotsim-bola na koa ny vola maloto hoentiny hanaovana ny fampelezan-kevitra. Isan'ny antota taratasy ilaina aterina eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany koa ny Rosia nandoavana ilay antoka mitetana 50 tapitrisa ariary teny anivon'ny tahirim-bola-panjakana. Averina amin'ireo kandida izay mahazo vato mihoatra ny 10,000 moa ity vola ity. Tsy azo adonona ihany koa ny bileta laharana fahatelo avy amin'ny fitsarana ahafahana manamarina fa tsy mbola ny sazy na tsy nanao heloka teo anatrehan'ny lalàna ny kandida iray. Amin'ny mafifidianana filoham-pirenena malagasy azy dia tsy maintsy misy ny taratasy manamarina fa mizaka ny zoam-pirenena malagasy ny kandida iray ary koa taratasy fanamarim-ponenana eny anivon'ny fokontany manamarina fa mipetsaka enim-bolana teto Madagasikara alohan'ny datim-pifidianana izy. Anomboka ny alarobia voalohan'ny volana Aogositra ho avy izao moa ny fanombohan'ny feptaona izay anaterana ny antota taratasy filatsako fidiana ho an'ireo kandida izay mikasa ho filoham-pirenena eto Madagasikara. Ka itsy anivon'ny birao fiasan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny ACC Etsemboda no anaterana azy. Tsy farana izany raha tsy ny 20 ny volana Aogositra ho avy izao. Ny 20 ny volana Aogositra kosa no amoaka ny lisitra ireo kandida na feno ny fepetra afaka hiatrika ny fifidianana ho filoham-pirenena izay ho tanterana ny 7 ny volana Novambra ho avy izao ny eo anivon'ny ACC.
akoatran'ireny antota taratasy ilaina amin'ny filatsako fidina ireny moa dia misy ihany koa ny fepetra izay takina amin'ireo kandida eo ohatra ny fahadimy amin'ny telopolo taona no miakatra no afaka misehatra amin'izay fifidianana ho filoham-pirenena izay eo ihany koa ny tsy maintsy ananana olom-boafidy 10% izay ho an'ireo kandida tsy miankina tsy atolotry ny antoko politika na ny vondrona politika akoatran'izay dia takina amin'izy ireo ihany koa ny pileta laharana fahatelo iny anivon'ny fitsarana moa no angalana izany akoatran'izay dia hafantatra fa iampy 10 mahery ny isan'ireo pro-pifidianana izay afana manatanteraka an'izay fifidianana ho filoham-pirenena tanterahana eto Madagasikara izay fanadidina izay eo amin'ny sariny mamy razafy tsy hoarana atrany mahatratra folo mahery hatreto ireo kandida efa nanao ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy fa ho kandida ho filoham-pirenena ho amin'ny fifidianana tanterahantsika ny fafito ny volana novambra ho avy zao mbola maro ihany koa ireo andrasana ho an'izany fanambarana izany izay efa hita sotra mizotra makany amin'ny filatsako fidiana miavaka ny fepetra izay takina ho an'ireo kandida tamin'ity fifidianana ity anisan'izany ohatra ny taratasy fanolorana avy amin'ny antoko politika na vondrona politika ho an'ny kandida anankiray izay ilatsaka ho an'ireo kandida izay tsy miankina kosa dia tsy maintsy misy ny fanolorana ataona olom-boafidy 10% tsy maintsy avy amina faritra telo anefa ireo olom-boafidy 10% ireo raha ny fanazavana izay noentita ny mpampakateny eo anivon'ny seni mazava ny voalazan'ny lalàna 2024 io zany le lalàna fehizoro zay fehezantsika ny fifidianana filohan'ny repoblika ao amin'ny andinin'ny fahafito zany dia ny kandida zay rotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ho totosaintsika manaraka eo dia voalohany na izy zany atolotry ny antoko politika na ny vondrona antoko politika ny voalaza lalàna moa dia hoe omeny le antoko politika na le vondrona antoko politika fahefana zay zany ny fepetra anankiray raha ohatra indray isika tsy avy amin'ny antoko politika zany dia iantohan'ny olom-boafidy 10% amin'izao fotoan'izao izavo moa zany reo le olom-boafidy reo eo zany ny parlementaire na izy olon'ny Madagasikara solombavam-bahoaka ny Madagasikara be ny tanàna mpanolo-tsaina ny tanàna satria reo ihany zany hatreto aloha no atao hoe olom-boafidy dia reo le olona 10% reo zany tsy maintsy miparitaka amina faritany telo farafahakelany zany hoe raha ataontsika hoe mivoaka amina faritany anankiray avokoa zany izy 10% dia mazava loatra fa tsy feno ny fepetra na faritany anankiroa fa farafahakely zany faritany anankitelo ary reo le olom-boafidy 10% zay miantoka kandida irotsaka amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika dia tsy afaka miantoka kandida anankiroa na anankitelo fa tokana ihany zany dia ny fambetrahantsika ny antota taratasy filatsahako fidiana moa zany dia ao amin'ny fitsaranavy mba lalam-pandrenana raha ny lalam-pifidianana izay entina anatanterana nyity fifidianana filoham-pirenena ity dia tsy maintsy 10 taona mihoatra no afaka mirotsaka ho kandida akoatran'izay eo ihany koa ny pileta laharana fahatelo ho an'ny fifidianana filohan'ny repoblika ny lalàna zany dia mametraka fa farafahakeliny 10 taona zany reo le kandida zay ifaninana amin'ny fifidiananareo dia anisan'ny fepetra ao ihany koa zany amin'ny akapobeny hoe tsy maintsy olom-pirenena malagasy ianao voasoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana ianao ary mizaka zay le zo amin'ny isam-batan'olona sy io zany le droit civil sy eo amin'ny lafiny fifidianana zany amin'ny akapobeny casier judiciaire bulletin numéro 3 iny moa zany rehefa nandeha reny le ady hevitra samy hafa reny dia tafajanona zany hoe toy ny teo aloha ihany dia ny famoronan'ny kandida zay le casier judiciaire bulletin numéro 3 zay zany hoe ho hitao zany raha ohatra ka misy ny fanamelohana ary fanamelohana tanteraka zany ho an'le kandida dia reny moa zany mety antony tsy ahafahany manohy an'izay le fikasany hoe andeha ilatsaka filohan'ny repoblika rehefa maloto zany le casier judiciaire ny mahasamihafa azy kely amin'le teo aloha zany
le fitakina am'le hoe bulletin numéro 2 indray zany raha vao misy raharaha everitsika hoe manohitohina le olona zany zay aka le bulletin numéro 2 de efa tonga zay efa misoratra ao anatiny le bulletin numéro 2 zay zany no ataontsika hoe mety nanelingelina nga ro le mpanao politika na ny faninana am'le fifidianana na tonga ny ady hevitra fa am'izao fotoan'izao zany mijanona ohatran'le teo aloha hoe le casier judiciaire bulletin numéro 3 zany zay no takina ahafahana zany manamarina ny filatsahako fidiny ren'le candidat reny. Raha hoan'ny eo anivon'ny vomeram-pirenena maletena misahana ny fifidianana dia vinavinaina iampy hatrany amin'ny 500 mahery ireo birao mpifidianana zay anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ho amin'ity taona ity. Le fanaraha-maso ataony tsy milaza hoe miditra ho isan'ny membre du bureau électoral izy fa mijery ny fomba hitantanany bureau électoral ny fisotron'ny fifidianana dia efatra farafahabetsany ny olona solotenan'ny candidat ao anaty birao miara-mipetraka zany ohatr'izay ihany ny taloha fa raha mihoatra an'izay zany izy ohatra ataontsika hoe ohatra 30 ny candidat dia mifandimya tsy efatsefatra isaky ny fandaminan'ny filohan'ny bureau électoral zany hoe isaky ny adiny iray dia mihodina manao rotation ny ohatr'izay re olo reo dia manara-maso mijery hoe ohatra ny fizarana ny bulletin unique mandeha tsara ve ny fandehan'le fandatsaham-bato ataon'ny vahoaka ny fijerenany manakara-panondro ve ao anatin'ny ministre vice-pifidianana ve dia manahoana ara-dalàna ve ny le dita tokana zay ampiasaina ao zay no asany. Anana solotena iny anivon'ny birao mpifidianana ihany koa ireo candidat izay milatsaka ho fidiana mba anara-maso sy hijery ny fisotra ny mpifidianana. Ankoatran'izay azon'ny candidat na ny solotenan'ny candidat atao ihany koa ny manara-maso ny PV mandritra ny fanisam-bato. Eo amin'izay lafin'ny politika izay ihany feno 10 taona androany ny antoko politika monima izay notarihan'ny Monjatsona. Antoko politika moa izay fantatra tamin'ny firaisam-pirenena sy ny tolom-panafana. Na ny hevitra moa makasika ny raram-pirenena ireto antoko politika ireto androany ankoatra ny hetsika fanamariana an'izay 10 taona izay. Anjaminano menjanahary sy tantely rabe ny lalana ary tiavina rakotandrina no nanao ny fanatediana. Tsy hamany olana misy eto amin'ny firenena ary tsy tondra fitonina ny fisian'ny fifidianana raha ny nambaran'Andriamatoa Monjaroindefy filohan'ny antoko monima ahina araka izany ny ampitombo ny savorivory ka hiteraka korontana indray. Anara-maso ny fifidianana ny antoko ka efa nandefa taratasy eny anivon'ny seni ny anomezana lalana ny kafo ho isan'ny mpanara-maso amin'ny fifidianana. Miezaka ny antoko monima mitondra ny anjara brikiny nandresy lahatra ny conseil exécutif ny CAP mba andray anjara hitondra ny anjara brikiny amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana eto Madagasikara ary koa nanoratra ho an'ny filohan'ny CENI eto Madagasikara mba anome accréditation na agrément ny CAP zay tsara ny ahafantarantsika azy fa agréé auprès de l'Union africaine koa izy amin'izany resaka fanaraha-maso ny fifidianana zany dia mazava ho azy fa agréé auprès des Nations Unies. Tokony ahitsy sy aravina ny kolotsaina ara-politika izay tetim-pitondrana voabaiko ny frantsay izay misy ankehitriny. Naneo ny heviny mahakasika ny hetsika fanorenana ifotony na ny HFI ihany koa ny antoko. Firenentsika ity ka ny antoko monima ankehitriny dia mbola tsy afaka milaza hoe ny HFI ve na ny fanovana ifotony satria mbola tsy hitako hoe inona ny vetiny ao anatin'le fanovana ifotony moa ve tafita ao anatin'le tetim-pitondrana mbola nisy hatramin'izay ka hatramin'izao sa mety hifanaraka amin'le tetim-pitondrana vaovao tiany antoko monima ho apetraka hiarahana amin'ny vahoaka zay tena piovana tena izy marina eto amin'ity firenentsika.
lany o filo nasionaly ny fikambanany vatotany sy ny mpanao lavitany eto Madagasikara i Andriamatoa Rasamaka Mahefala atamin'ny fifidianana izay notanterana ny 20 ny volana Jolay lasa teo. Izy indray zany no hitarika ny fikambanana ao anatin'ny 3 taona. Anisy moa ny famindram-pahefana teo amin'ny filo vaovao voahititra sy ny filo teo aloha tamin'ity androany ity. Tantely rabe ny lalana tiavina Rakotondina. Na dia efa nisy aza ny ezaka nampitomboana ireo vatotany teto Madagasikara dia mbola hita izany fa tsy ampy satria dia manodidina ny 430 ny vatotany misahana ny Madagasikara iray manontolo. Anisan'ny fanambiny ny filoha vaovao ny ampafantatra ny olona ny asan'ny vatotany amin'ny alalan'ny fampitam-baovao fampandrosoana ny fitsarana ka ametraka lalàna mifehy ny mpanao lavanty sy anatsara ihany koa ny fitsipika anatin'ny fikambanana. Apetraka ihany koa ny lalàna mifehy ho an'ireo mpiara-miasa rehetra. Ny mpiara-miasa eo anivonay zany dia manan'izay ireo indrindra ny clerc dia efa misy ihany moa isaorana ny bureau teo aloha zay efa nanao projet mikasika an'izay clerc zay dia ho apetraka ifampiresahana ifandiniana hoe manahoana satria efa nisy ny lalàna taloha mikasika ny clerc assermenté sy ny clerc reny dia verina ho avoazina sy ho atsarainy zany mba azahoan'izy ireny manana ny maizy azy. Manaraka dia ametraka ihany koa raha azo atao ny lalàna mifehin'ny mpanao lavanty. Raha eto amintsika zany no mikambana ny hoe vatotany sy mpanao lavanty fa ny any ivelany any amin'ny international dia mitokana mihitsy ny mpanao lavanty ary mitokana ny vatotany. Isika nefa tsy hanasaraka an'izay fa kosa somary fohifohy ihany satria tsy dia mivelatra loatra fa ao anatina fanaovana lavanty fotsiny sisa no asa mpanao lavanty nefa izany mpanao lavanty zany araky ny hoe commissaire prisage dia mahafantatsika amin'ilay hoe prisé izay manana asa lehibe izay tokony hoekenina rehetra ihany koa afaka mahalala sy manondro ny vidina toeran-javatra anankiray. Nanambara ihany koa izy ireo fa tokony ho tafiditra ho mpikambana ao anatin'ny SENI tamin'ny fananganana io rafitra io. Iverenantsika ny lafin'ny fanabeazana efa niverina an-tsekoly ireo mpianatra eo anivon'ny LMA tamin'ity androany ity na dia mbola tsy lava ary tanteraka aza ny fepetra izay ahafahan'izy ireo manatanteraka an'izay fampianarana izay. Androany moa no nanomezana azy ireo ny fotoana makasika ny fandaharam-pampianarana izay ho ataon'ireo mpianatra etsy amin'ny LMA araka ny fampanantenana izay natao tamin'ireto mpianatra ireto ny farany herinandro lasa teo. Anjaminano menjanahary afitra lalaina nonanao ny fanantenana. Raha ny hita ankehitriny dia mizarazara ny hevitr'ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao. Ao ireo misafidy ny ampianatra, ao ihany koa ireo misafidy ny anohy ny fitokonana. Araka ny efa nampanantenana ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny ny farany herinandro lasa teo dia tamin'ity andro ity no fotoana nomena azy ireo hanomezana ny fandaharam-potoanam-pampianarana no sady hanombohan'ny ny fampianarana ho an'ny tetsy anivon'ny LMA Ampeflo. Araka ny fanazavan'ireo mpianatra dia efa nisy ny taranjana tao ny androany maraina saingy mbola manaby ihany reto mpianatra ireto ny amin'ny sin'ny fanadinana na tsia. C'est l'emploi du temps. C'est les mandrillants qui nefa sa ni androany any. Dia presque feno ve ilay isa hoe mbola manao matière dia efa nisy ve ny mety hoe fanazavany mpampianatra anareo hoe vera mampianatra foana zareo sa hoe misy mpampianatra tsy mampianatra ka ny sasany mampianatra dia ny sasany mbola mianatra amin'ny valan'le tsy fantaka inona moa zareo. Be dia be ny tsy manao kory dia mamonjy an'ilay aty ampianarana fa mamonjy an'ilay aty foana. Efa nomboka mianatra fa sasany mianatra dia ny sasany tsy mianatra. Inona ilay mianatra dia inona ilay tsy mianatra? Izay misy mpampianatra mianatra izay tsisy mpampianatra tsy mianatra. Dia ho anareo manokana izao inona ny matière efa nataonareo dia miverina ve ny arivo? Français tsy averina ka tsy mianatra arivo fa nomenany fotsiny emploi du temps dia matière rehetrarehetra fotsiny anatin'ilay izy. Fa izay emploi du temps izay zany tsy mitovy an'ilay taloha ho azo. Mitovy.
Manahoana resaka rattrapage? Hoe miverina mianatra fotsiny fa mbola tsisy resaka. Dia raha fahitanareo masy fa tsy misy hoe ilay hoe mpampianatra avy any ivelany mampianatra anareo? Mbola tsy fantatra mihitsy fa mbola mpampianatra anay zao nandray anay teo. Dia mbola mpampianatra anay ihany namay emploi du temps anay mbola tsy mpampianatra anay zany fa mpampianatra atao amin'ny LMA. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena ny tontolon'ny baolina lavalava manoloana ny filazana fa anohana ny André Rajoelina ny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny rugby grand tana dia nanambara ny filohan'ny section avaratrano androany fa hevitry ny filoha samirery izany fa tsy misy idiran'ny mpikambana ary tsy ny fampiarana tamin'ny mpikambana ao anatin'ity rugby grand tana ity. Nanamailika tanteraka nyzany filazana nataon'ny filoha izany ihany koa ireo mpikambana rehetra ao anatin'izay rugby grand tana izay ary tsy manaiky an'izany fanosora-potaka izany. Andeha horantsika ny fanazavana izay hoentin'ny filohan'ny section avaratrano makasika an'izay fanambaran'izay. Ty zany resaka fanatanjahantena aloha dia tokony atao anaty fanatanjahantena dia miaina atao anaty ara-dalàna foana zany zay any section avaratrano ary tsy mbola manana fanambarana mihitsy zay hoe anohana rakoto na anohana rabe fa rehefa tonga le fotoana dia tsy maintsy hiteny ihany zay hoe anohana ny ihany zay na anohana ny ihany zay ngamba no momba ny hoe anohana n'izy na anohana izy ohatry ny hevitry ny fanapahan-kevitry olo tokana ngambana izy iny any hoe hevitry le grand tana le président grand tana nylaza ny tony tena ho grand tana iny satria raha ny fahitako azy hatramin'izay raha resaka politika kely ny dirako mombamomba azy ngambany tsy fantapatako efa maromaro any ngamba zay atoko politika nataon'le rangahy izay ny fanambarana aloha dia tsy ihany ny fanambarana izay noentin'ny filohan'ny section avaratrano sy eo amin'ny taranja rugby iny ihany koa ny hoe tsika manakatona ny fampalalambavao amin'ity alina ity makasirika anao indrindra nanaraka anay hatramin'ny farany ny sampany fampalalambavao dia manome fotoananao amin'ny rampitso indray ary afaka mifandray aminay ihany koa ianao amin'ny laharana sy ny mailaka ary ny adresy raha toka misy ny fampitambavao sy ny fifandraisana amin'ny mpanao gazety eto amin'ny Honneur TV. Mametsaka ny mandra-peona ho amin'ny rapiso indray to plasy toko avy.